zao zany fitiavana zany famonram-pozy zany nahavelonananay zany kesorana ianao mpisaotra am'izao isan-taona misy odaparitany SPFM zao ianao no tompony ty sondana ity nanangana azo jiro sy fahazavana amin'ity kontinanta eropeana ty sy ny amerikana ihany koa adidy sabidy fanompona masina na ny raha ao anay zany ho jiro sy fahazavana ty tanomaizina ity tena ziro mahazava tokoa ve sa lany jiro maneto sa ampoule efa may brûlé sa mandiny tena manoka amin'ny tena komandinika tena mahitamiolona tokoa ve ianao Jesosy amin'ny fiainako amin'ny asiprieny ny alana zao lahateny zao mampianarana anay Jesosy fa manome ny fahazavanao ianao hitoetra manatany ka zay rehetra miaona aminay dia manoray ny fahazavanao Kristy tsy vitanay zany tsy alananay zany fahazavana zany fa ny maizina ny fahafatesana ao anatinay ka dia mambrafonay avia mitenena Jesosy avia fanahy masina mitenena mahanananay fiainana sy fahazavanao Kristy. Amen. Ny voalohany indrindra ny avana dia misaotra n'Andriamanitra lehibe sika mahatratra ity isan'ny taona ity ary fifalianao anay rehefa 10 taona mahery lasa no nandraisanay anjara teny farany tamin'ny 2024 mikasana tetika ny tonga ty hoy Jesosy any 2024 anao tonga ny pastora eny tompoko manaiky fifaliana lehibe satria isan'ny asa tato anatin'ity sotaparitany ity indrindra ny Eropa ka dia fifaliana efapolo dimampoleny koa isanjato sika araka mifantatra sy niaraka asa tamin'izany a dia fifaliana lehibe ho anay avy amin'ny Kanada misy loko tena eto a miarahaba antsika rehetra ty fanafonay a mahita nareo miramirana tena mazava e kasitraka mila tokoa magasitraka ny brao ny sodaparitany tariny fitory filonolotanana malagasy zay nandrindra sy mandamina programa na dia tsy taminatiny zahay noho ny antony resaka fizanany moa dia misalasala ny mpandahatra kanefa dia nahazo efa misy hotelo zay nahazo anjara fandaminana ndresaka taniko pastor Elias sy pastor vice président ny sodaparitany pastor Edy samy nanome anjara fa ititolana ity zany no nomeny Jesosy dia tanteraka fitiavana dia mikasitraka ary izy milalaza samy manolotra anjara tokoa kasitraka ny brao fampandamina ny programa nanome anjara anay dia tanterahanay ny fifaliana sy fitiavana izay noena fa enosovetrany amin'ny lahateny isika lahateny manao anjara koa ka ny lohateny dia ny hoe ny lohateny hoe aoka nazava eo masony olona ny fahazavanareo aoka hanazava eo masony olona ny fahazavanareo ny perikopana ny ten'Andriamanitra moa zany nakana io a lohateny ny lahateny io dia matetiky fadimy indimy efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny folo zay vakiko ihany naran Jesosy ianareo no fahazavana izao tontolo zao sy azo afenina zay tanàna miorona ny tampotenibohitra ary koa tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy ambanin'ny vata famaro fapetrany eo amin'ny fanaovan-jiro ka dia mazava am'izay rehetra ao amin'ny trano zany aoka zava eo masony olona
toy izany koa ny fahazavanareo mba ahitana ny asa soa ataonareo mahakalazany irainareo zay ihany an-tany. Amen. Amin'ny mahalateny azy dia misy teny alahatra ao, ka teny roa ihany no fidiko alahatra. Ny voalohany dia mazava, ny faharoa mitsimo. Mazava satria miverimberina ao anatin'ilay baikopanakisika teo ny hoe hanazava fahazavanareo, fahazavana, hazava dia misy teny fototeny ao anatin'izany dia ny zava. Tsy anisika zany ny hoe ino no zany mazava zany. Ny faharoa dia jiro. Fa voalaza tao baikopanakitsika ny amin'izany jiro zany. Zay manazava io masony olona amin'izany. Inona ny tanjo na objectif ntsika amin'izao fampianarana zao? Voalohany dia ny ahafantarantsika hoe inona zany tena mazava zany. Sao diso hevitra nareo fa io mirehetra io no tian'ny soratra masina lazaina, mety andalo ihany zany, mety sy mazy na sary ihany mahakasika ny jiro na ampola, fa ny tena mazava tsy zany. Hitasika rehefa manaraka zany dia ny jiro koa dia mihevitsika hoe ilay jiro naity na ilay jiro labozia sy ny sisa, tsy zany soa eo an-tsaina zany, mety sary emikany eo anazy zany, fa ny hevilalina sy zany. Fa hitatsika ka ny fikendraina dia ty ny ahafantarantsika ny tena mazava. Inona ny tena mazava, iza ny tena mazava. Ny faharoa, ny tanjona faharoa dia ny hananatsika ilay tena mazava, ny hiainatsika amin'ilay tena mazava. Sy ny anana sy ny aina ihany fa ny zaratsika tena mazava. Fa raha manana ka sy ny zara dia zao ny matematika amin'ny fiainam-panahy dia tahaka izao. Ny amin'izareo ekonomista raha mitahirina ao dia mamatombo ny volanao, sy zay. Fa ny fiainam-panahy raha mitahirina ao ka sy ny zara dia miamena any amaty. Ny fievitra tsy mba fievitra reo ary ny lala kosa tsy mba lalanareo. Ho an'ny matematika raha disy moamety dia lasa firy ny sisa. Fa ho an'ny fitirena ny firanazana fitirena ny mazava arakaraky ny zaranao no hitomboana. Dia hoy Jesosy zay manabe homena be, fa zay manana kely kosa na teny kely ananana za isorona aminy. Jiro anao aty Eoropa izay fampianarana teo a nanao fa ianao ny tombo vesany eny, raha tsy nanao anao dikan'izay ena. Fa raha mampitombo ianao zara ianao dia samy mandeha tena manokana tenako ny mandinika avy amin'izany. Tsy azontsika ny teboka voalohany, tsy ho lava teny aminy fa hitako fandrarajaraky antsika. Iza ny tena mazava? Inona ny tena mazava? Io ny fanontania voalohany. Vahintsitra Andriamanitra ny tena mazava. Jehova ny tena mazava. Dia ovaka isika ny Isaia 40 andeny fahasivifolo ny anaran'i Jesosy. Tsy ny masoandro intsony ny fanazavananao noho ny andro, ary tsy ny fangalangalany volana ny hanazavanao, fa Jehova no fanazavananao mandrakizao. Jehova no
zananao sana zany mazava dia tokana ny valiny tsy ho fa sy ty tsy ambola mbola brille eo pitsy mbola tratra délestage io mbola idirasika rehefa aveo zasy mana politika atoy amin'ny ansika politika mandrak'izay lumière éternelle zany hoe le tena mazava dia tsy nisy fiandohana ary tsy isy ka izay manana azy dia tsy holevina mandrak'izay voaka ventinao na misy manontany anao nanahoana nisy ataonao tao inanao valinao nahazo le mazava mandrak'izay ve sambatra anao raha mivolazanety Davida dia nasava fa Jehovah-Andriamanitra ikoa ny fahazavana salamo 7 ny andinin'ny voalohany dia hoy izy Jehova ny fahazavako sy famonjena saka apôstôly koa nasapany io fahazavan'Andriamanitra io manjana voalohany dia fadiny zao ny voalazany Andriamanitra dia mazava ary tsy misy maizina akory ahoany eto dia raha vao mianatra sika ny mazava dia misy natao hoe dualiste Paul mampiasa an'io janao koa mampiasa an'io ny maizina sy ny mazava ohatra fotsiny raisiko ny any Paolo zay matetika antsika fa maizina nareo fahiny fefa mazava amin'ny tompo kosa ankehitriny ka raha vao resaina ny mazava dia misy ady ao krainao mihevitra hoe ao anatin'ny mazava dia omana fa iady anao zay ity mazava ity koa dia nanoloana ny voninahitran'Andriamanitra amin'izay nipolo ny andinin'ny voalohany misangana ny hazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitra Jehova efa posaka anao le farany noresako lay voninahitra Jehova efa posaka zay o tsara ny lohatenitsika hoe ho hitan'ny olona ny fahazavanao miposaka ve nafinan'Andriamanitra misy famindrana fahazavanao ambolena création ty mazava ty hitasika fa raha namolona ny mazava Andriamanitra dia hoy izy andesika misia mazava tsy anao no mazava isotao saitsika zay tsy anao izy no mazava tena zaiko zany fa ianay Andriamanitra mazava ao anatinao no miposaka anao iveko fa mazava tsara zay raha ianao no te iseho mazava dia hiposika ianao dia raha tonga Madagasikara ianao nitonga ny héros dia misy rivotra eo ambanin'ny helikao satria fotokazo nareo aty aminareo aty so ihany fa nay hoe dollar canadien ambany zany ka noho izy zany dia aza mieritreritra ianao raha anao asa misy ona ty hoe ianao ilay mazava tsy atao Andriamanitra sy ny vonany atafiny ianao dia vetany olony zany tsy manao propagande koa ny mazava na ohatra mila manao propagande va io ampolo io zerenareo olona fa mazava fa mahita ny olona tontolo dia mazava za ary raha vao misolokolompo io atapatapaka zany ny délestage mba mandreraka koa ty aziro ihany valy eo anao grève ranga minoanao nareo raha fa androany arivo io ka tapaka daholo ijiro io tsisy monimono nareo io jiro dia izao mampiavaka ny jiro vonjoro eo izy ro rehetra tsy misy maizy mahataka zany eo sa
tonga amin'ny velomsika interrupteur rehetra afaka migafa iny maizy hoe tsy alato zay ninino ataonareo afaka tsy afaka izy fa matoa izy mbola migafy ato tsy miala tsy mahazo avy enao zay tsy mirehitra ao zay fa mbola mirehitra tsara misitrika malatabatra maizy io raha isitritrika satria matolotra izy rasy ny asa zay lay mazava andriamanitra ny mazava anaraka zany efa namarako teo hoe Genesis to voalohany fatelo dia andriamanitra ny tena hoe misia mazava iza ny mpamorona ny mazava iza ny créateurany lumière io fanontania valiny androany avaka dia anao famorona ny vaovao anatisika tsara iava andriamanitra dia fahazavany sa vonony ao anatisika io a amin'ny alalany teny sy ny finany ary ty sosiny ho hitasika dia hevitra zay rehefa aveo iditra ny dikana faharosika iza ny tena mazava Jesosy no tena mazava dia iaratsika amin'ny revinao zay matadidy a tasika mafy a so dia efa teatoro ny sasany izy kristy tokony apatoro ny feoko zasy dia lava fa ny feoko somary mafoafy kely mialatsina zay zatra teny malefadefaka dia tsy dia manana an'izay aho zaho natoko favana ambiny faharoambiny folo za manona azy aho an'izay tsy matadidy aveo iaratsika amin'ny retiny izy hoy Jesosy izao ny fahazavana izao tontolo izao zay manaraka azy tsy mandeha amin'ny maizina fa hanana fahazavana ady miretina mafy io tsika tena fifaletsika io fa filazantsara atsika io miarasika ny anaran'i Jesosy izao ny fahazavana izao tontolo izao misy vava tsy miesika misy tsy favenao am'izany e zany filazantsara zany zay manaraka azy tsy andeha amin'ny maizina fa hanana ny fahazavana iny eto lay fahazavana tsy lumière fa vy zay fahazavanay ka voresagany ny aina dia lay aina maitiny Jesosy nitsangana tamaty sa ka na teny miaramila azy raha mahita ny fahazavany raha efa fotoana nahita ny fahazavany ka noho izany ny fahazavana ivelany Jesosy nitsangana tamaty tsy misy fahazavana aveo ivelany Jesosy nitsangana tamaty maizina daholo zany dia andeha aho aka intelligence artificielle jereko amin'ny chat GPT fonareo tiranay avy hoe iza no manana Jesosy ny ty zay mo am'izao sasa ona ny tanora rehefa tsy azoazao zao dia maka chat GPT da ny tena hoe ora ny hevy ty na zay mampianatra koa mba mijery kely any na dia efa tsy bosokony azy dia mba mandeha tsy moramora ihany dia karaha ny chat GPT am'zay ary ty manany ty ary ohatrany tsisy any kana secrétandra Jean pastora mpanompon'Andriamanitra kanefa tsy misy anay tsangana tamaty teo izy ny tompo manana anaranao velona ianao ka tsy maty tanany aza hitako aza mahita amin'ny pornolo lavitra ny Canada misy an'izany angamba lavaka te hanangananao maty Jesosy zany mampasafana angoany olo dia mampianatra hoe mifoazanareo zay matory nisangana maty dia hampazavanao Kristy ka voresahany any mazava dia ny olona nitsangana tao maty ara-panahy miara mifafatesa amin'ny fika fiainany sa raha misy manontany anao tonga aloha zanonany anao vatao aloha zany na inona ny vaovao tamisy ataona olona nandray ny fahazavany Kristy nitsangana tao maty raha tena manona tanàna ohatr' zany ialana tsy teny raha mety manahirana sasany
zao anatao voalohany andeny voalohany ihany koa ty manambarany Jesosy ilay mazava zao ny voalaza tao voalohany teny amin'ny teny dia Andriamanitra ny teny dia Andriamanitra andiny faefatra izy no sem-piainana ary ny fiainana mazavatsika fa tsy hitany maso fiainana amina iny sakatra tamaty omeny anao dia mazava ianao tsy Jesosy ihany nazaitra rehefa masamazava fa ny fanay masina koa ho amin'ny fifoazana tsika moa zanakakany malaza dia iarasika nera dia ny fitokolo am'zato avy afanay masina avy afanay masina midinera tao aminay mba anaisitra niaiza dia tizana amin'ny sivifolo am'zato dia afanay mpanazava miandrany anao zay dia ozy ka pastor toko faharoa rehefa nahazo ny fanay masina ka pastor dia nipetraka teo ambony tahaka ny relafo zay fa zay lafo fanay masina fa ikanao mamazava azy mamazava azy zany asy apôstôly toko faharoa ny andininy fahatelo nahoana natao mazava ny fanay masina iny fantanina miditra amin'ny resaka pneumatolojia mba mikalitra pastor manarena lafony kristolojia le sasika ny Jesosy miditra amin'ny lafiny pneumatolojia sika na mba fanay masina ity fanay masina ity dia mpanazava masina nahoana ny mission dia mitondra ny mazava tsy miavana ny ivony asany martanitera mampiakazana zay matetiky ozy martanitera ny ivony asany fanay masina dia mitondra ny Jesosy nisangana tamin'ny maty hoavana tena isika teo le mazava dia Jesosy nitsangana faharoa no resansika rehefa avefa ny tenin'Andriamanitra ilay mazava ny asan'ny fanay masina dia mitondra zany tenin'Andriamanitra zany Jesosy tena nateo miteny hoe raha tonga ny mpananatra dia izy ny vavolombelona nanambara ka dia teneniny amintsika amin'ny asa apôstôly voalohany andiny fahavalo am'izay ary ny missiontsika hoe avely nareo dia toizo amirazahany fanay masina aminareo dia toizo vavolombeko isyesika tena missiontsika io hoe atiandafo andeha viarina kely amin'ny teny fikasana tsika zao ny teny fikasana avy mamanay lava i Madagasikara no reny voritry ny fipirenany firazany tsara atra izy erany zao tontolo izao ianao zany izao zany rehefa manentana tafika masina Kanada zao ny teny io moa tsy misy tanàna antsony avadika Kanada fa zay na mifarany tany glasy be amin'ny avaratra ao dia zao no atao miatao izy ity le olona tonga amin'ny farany tany tsika dia nipetraka fa sy nandetsoa ary ianareo koa dia tahaka zany sao dia mipetraka tompo fa ianao dia nanamekisany Jesosy fitokisana ianao sorotenany fahazavana aty Eropa sy any antrano fahamitany manaraka raha vo resaka fahazavana sika dia voresaka maizy ity fiteny foty izy amono maizy inona ny maizina dia sika any mahavaly azy inona ny maizina izany ray maizina dia voly lazana ny fahafatesany koa zany lazana ny fahotany zany lazana ny devoly sy ny asany rehetra ary ny fomba nyrehetra zany le manana miaramila ny fanjakany mazava sy ny maizy io manana miaramila ary manana kapiteny amin'ny tany misy aloha ny kapitenynao hoe ay Jesosy ny kapitenynao dia zao raha izany dia miaramila ny mazava ianao zay ny andiny amin'ity isan-taona ity afaty fa tsy nanome anarana anteny moa sika amin'ity isan-taona ity fa izao nateny zao dia anomezana anarana anteny ka zay mivoaka veto ho vetivety ny filohan'ny mpanjakana Madagasikara mba manaraka vaovao ihany nanome anarana andiny
fa ny andiny am'ty trataona ty dia miaramila niza miaramila ny mazava miaramila sarapristina za koa apôstôly azy fa manana miaramila koa ny maizy de volony izao lehibe ny ao hoe kapiteny ao Beelzebub de misy hira zay manao sakosako izy moa zay Beelzebub zany ko zay ny izy moa izy Lucifer olo zany fa sy zay kosa rehefa Beelzebub de alohan'ny demia de zao tsy azo fangaro izy roa io hiditra lafiny fizika kely sika fanazavana ho antsika mpianatra fizika rano maisy police no natambatra ino zavatra mitranga court-circuit miredry anty may ary io le fahazavana mazy fahazavana ka zao raha voatambatrao sady miaramila ny satana ianao mitady miaramila ny jesosy de misy enina misy court-circuit sao de kristiana efa tsatsa court-circuit ianao satria tsy ziky zany ary fikendrany maizy ny objectif nytokana raha vao any mazava io manomboka mitariky azy volohany jesosy io de leverny foresy ianao koa raha mijoro ianao de mimana de hoe izy lay vehivavy zay fa publication matetika amin'ny Facebook refirmoso seho miaramila mazava la guerre est déclarée vonona iaby ianao zay fa rehefa tsy miady ianao de vahana azy ianao zay dikany resaka de zao aoka isika mangataka firenandriamanitra mba sy misika mandresy zany maizina zany manaraka zay mazava ty fitiko ty fa foy de foy ty nitenandriamanitra ny mazava atsika sara atao misekololady salamsy ny folonjato ny dimidimy amzato iaraka mpampianatry mahita mpianatry kololady hoety ahoana zay mba iaraka sika manao zay salamsy ny folonjato ny dimidimy amzato faneliny faneliny tombotro sy fahazavana obola tofaina ny fidelo roapolo koa milaza fa jiro ny didy ary fahazavana ny lalàna ny tenin'andriamanitra no fisady mazava no fisiadiany mazava efa zany tofaina ny fafitomefi ampiaminay mba mamaly amty e raiso efa zany tofaina ny fafito amby folo mba mijery mpiamina hoe raiso ny tenin'andriamanitra ho sabatry ny fanahy aiza lesiky zany e zany karazana versekle zany tokony voasoratra anatiny fo zany ka dia sady fahazavana lay teny no fiateny mazava teny raha tandresy maizinao de miaina ny ten'andriamanitra makatoy ny ten'andriamanitra no velona ny ten'andriamanitra ino ny vokatry ny mazava io ndray fampaneny marobe ny anazavana ny fahazavana fa fitiko sady amarana fampianarana nynateny Efesiana toko fahadimy andiny fasivy fa ny vokatry mazava dia ao fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahatsarana andriamanitra rehetra fahamarinana fahatsarana fahetsiana zany ny vokany dia ny fahamarinana andriamanitra zany sy ny fahatsarana ao an-danitra ny tampo ny fahazavana azo tanteraka antsika manisika meny azosi toko faraka bobola nyfidimapolo aminana jesosy ary ny tanàna tsy mba mila masoava na ny volana mpamiratratra azy hamirapiratra aminy fa ny voninahitra andriamanitra no mazava ary ny zanakombo no fanazavana azy tanteraka ny fahazavana ao an-danitra zao ry avana ianao no invité d'honneur tsika tsiranazy io ty sika mo place d'honneur atao aloha ity nefa jesosy hoe manisy manaso anao de mazava fanaizana zany ao an-danitra ianao gatenao mahazo an'izany place d'honneur zany ianao de mba mitsara sady matoky tamikely ianao de ndraiky mpanapaka be
ny zanak'olo ny fahazavanao mivoakavety ianao dia mandova ny fahazavana anak'izay ao an-danitra. Dia andeha ho jeresika amaranasika azy ny jiro. Maranasika inona no atao hoe jiro, iza no jiro. Dia izy jiro tsy mampy sy ampola fa andeha azavaisika amin'ny alalan'ny jiro sy ampola ihany izy a. Voalohany dia misy ny jiro tsy mirehitra, ampola brûlé. Ianao mijery anazy eto indrindra amin'izao fotoana izao ampola led tsy hitanao taloha mba misy an'ilay hitanao tapaka izy io, fa amin'izao izy ohatra tapitapina tsy hitanao ao na mirehitra na tsy mirehitra raha ampidirinao ampirehetra na tsy mirehitra. Sao dia fa kristiana brûlé. Après Jesosy ka telo miteraka Isaia 40:20 ny fitony 20 matetiky dia 10:20 miresaka izany ampola brûlé mantsy zany. Tsy ianao zany famakafy. Ny manaraka dia lahy ny jiro manentona mirehitra ihany izy fa misy jiro gasy aty moa sisy rangaty tsy ho azony zanam-bazaha aty ny teresako ty fa ho nahita mbola niandra ny date terminal jiro kapoka dia raha vao bebe le lamesany io jiro kapoka io dia mainty ka rehefa sikilinao io ateorinao io maraina mainty asaiko prezidanta mba sy natratra an'izay tratra raha io izy dokotera io dokotera manamarina azy mahatratra tuberculose io a vo amin'io ny appareil respiratoire anao raha mainty matetika io a. Kristiana ihany fa mandoto tontolo iainana mandetena mamety ihany izy a fa zay manodidina anazy io masiany toteny dokotera raha teo mba mizaka fiainana amin'ny olona venao sa manetsoka mijerena sara dokotera mahandro zany izy fa raha iorona io nidirany setroka matetika dia manana problème amin'ny appareil respiratoire ary rehefa setroka ianao dia maty ianao. Engane niasa misina taty président mba asampisina sy olaizy manentona ka antoko ny hafa fanangana ny maty ny mpanao asa misina rehetra zay misy antokana ny matara-pana rehetra. Dia misy lobolobo afana io Isaia 43:17 ihany ina misy lobolobo rehefa mitady faty le ampola io indraindray mirehitra dia tsy kisehiko indraindray milatratra an'izany tamin'ny herinandro maty ve ty sady mbola mandeha tena odikoty dia mbola rehetra ihany avy eo tena maty tanteraka. Indraindray ny kristiana androany izy hitanao afana foty ihany dekôrina korala mananao zany fozana pisy hitanao nandehaizana koty nandehaizana fao fa mialana izy fa kristiana misy lobolobo fa zao misy koa kristiana fa maranako karazana ziro a kristiana tratrany delesage zay le tratra voalohany tsy manapolitika ao amin'ny teny ty a kristiana tratrany delestage. Ina no mahatratra ny delestage ny jiro moa voalohany maty ny groupe générateur dia tsy mifandray amin'io izy zay. Faharoa mitapaka fil fahatelo maily ampola no zany aoka ianao sy président tratra delestage fifandray amin'ny Jesosy le fototra lay loharano ny hery rehetra afa itoy tsara fifandraisanao amin'ny Jesosy amin'ny alala vavaka sy ny tenan'Andriamanitra ary aoka ianao ho manompo mahatoky ny fitondrantena matesy masina fiasakony mazava io ny amin'ny jiro dia maranasika azy ny olona nandray mazava sy ny tena mazava tena farany teniava olona manao nandray mazava
romon'olona fampikatrana kristiana ny amina tamin'i jesosy apôstôly vasily sakatanatinay tena mazava ena koa raha tianana mazava raha miaona amin'i jesosy sakatanaty manana azy manana firaisana amin'i jesosy ianao baby ny fanahy masina ianao tempoly ny fanahy masina amin'izany mazava baby ny tena andriamanitra ianao ary velona amin'izany mizary izany zany ny olona mandray mazava miaina ny fitona tena madiso masina ianao zany olona mandray mazava ary ny olona mandray mazava dia tsy afa fa mitafy ny fieken'ny fazaka mazava dia ny baiboly zany moentina miatsy mandrisy dia zao mifanevany Efelema indro ny aizy zao manarona ny tany ary ny aizy fito manarona ny tafiditra anatin'ny fiangonana ny famazinana aliava raha nyvory zay tastrasbourg tamin'ny 2010 nyvory tao sy tena ny fiangonana katolika réformé luterane dia ny projetena tamin'ny vidéo projecteur ny nanakeny fiangonana luterana malagasy ny Amerika zafady so naizaka fiangonana amin'azy an'ity ny mariage ny LGBTQ plus dia rehefa vita ny fanangaran-tana oui ekesika ny pasteur legeny oui ekesika pasteur lesbienne rehefa vita io dia misy toronady ny anjera ny tilikamina fiangonana nanaovana ny fanangaran-tana tsika tsara tabe motobe ao fahitanao zay tafiditra anatin'ny fiangonana ny maisa tafiditra amin'ilay pastor homosexuel pastor vehivavy lesbienne ary ty resaka teknôlôjia kely tsika io Facebook sy ny réseaux sociaux fifalitoanao o manokatra ianao dia olona mitanjatanjaka hitanao bloquenao supprimenao fa mipotrako ny sasany tandreny misy efa raindany efa dinosaure tahaka anay efa sola dia mola ao tsatrao tsisy mahita le izy ka dia misy président zao mijery tsony raha izany fa zao tsy fahotana ny mampiasa réseaux sociaux voaresana sy ny pastor Elias teo hoe nivoatra ny raha ty baiboly ty taloha vatony natao baiboly rosesy tsy zay vatona koa ka am'izao efa ty telefôny ty dia misy misakany azo mampiasa baiboly amin'ny telefôny efa misy devoly ao dia zao hoe 99,99 ny olona mampiasa an'io dia avelanao no maizy na iradana mampiasa an'io fianao sy mahitony filazantsara ao anaty io dia milaza aminao a fa avelao no maizy mampianatra ny zanakao raha sy mizara ao tena zay manao zany isany mafonareo aty Eropa aty latsiny raha sy devoly io mora miteny an'izany fa hinona nitezanao ny zanakao mba raha mba mahita soratra masinama izy andesika ny zara mazava amin'ny alalan'ny réseau zany sy midika hoe dia ao mandeha nanao ny voatokonandro ny fiainanao fa ianao ako ho jiro amin'ny monde moderne aveko ao ianao ho jiro amin'ny monde moderne anatin'ny évangélisation tsara koa io taloha raha mitoteny dia olona efapolo ihany mijery fa rehefa nanao jesosy indray ma mahita telorivo atsana ay polipitra vaovao koa zany ty riava polipitranao io telefônanao io ordinateranao io tabletinao io polipitra itoenao mazava tsy voatery pastor ianao tsy voatery akatra etoenao sarao re mazava fa manana soso ianao hoe hoy jesosy ianao mitoko ianao vavolombeloko any Eropa any États-Unis hatrany farany tany nanao fa sasinanao raha nanao ianao dia isaorana n'Andriamanitra zany dia izao misy lova hoan'ny zanaka ny mazava misy lova zay atotry ny tomboanao zanaka mazava Kolosiana tomboanao nandeha ny fanome vokatra nara Jesosy misaotra amin'ny raha zava-pamelika antsika hananjara lovan'olona masina mazava sady nafaka antsika tamin'ny fahizany maizina ka namindra antsika ao fanjakany zanany malalany zay ananasika fanavitana dia famitana miratsika lovany fanjakany mazava io ny lovameny tomponao riava amin'ny promotion ny fahazavany ty misy lovameny tomponao raha manaiky anao dia mitramody amin'ny tokantranao zany lovany zanaky mazava zany dia ny fiainana marak'izay zay sisy maizina marak'izay fa Kristy ny fahazavanao ary ianao koa ho zanaky mazava handova izany lova sy mipiritra izany toan'Andriamanitra io voninahitra mantsika rehetra koso ny fahasoava fiatarany zay ary ny kapitalo indrindra kao marak'izay amen vavatsika saotra Jesosy
velona anao mazava, velona ny teninao. Arak'io zay tena hizoro vavan'ezava hizaranao Jesosy fahazavana am'izao tontolo zao, ka tena ho hitan'olona aminay ianao Jesosy, tena hita eo amin'ny fiainana tokoa venao Jesosy. Salahitseo manaiky misatria tonga mpanao matoky atao fahafatesany zay azo misaponaitra zay novamazava sy nyzanakazava. Ya,
vavaka isika rehetra. Tompo, misaotranao amin'ny fonay tokoa izahay fa efa nampianarinao anay izay sitraka ao taonay. Andriamanitra, pio izay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no ny fanainao masina, mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fo madio, hitomboanay amin'ny finoana mba hihatsara isan'andro izahay amin'ny fitondran-tena masina, ary ny teninao anie no hitokianay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Amen. Sotra to hira manaraka azilosanao dia manasa an'izay mahay rehetra chorale mahay anisy ampiaraka aminay. Aiza le mahay azilosanao rehetra to?
Je pense qu'il y a pas